fampiakarana ny tanjana bola fototra ho 20 faingo 10 isanjato misy fepetra tsy mifanaraka amin'ny politika fanainganany toekarena apetraky ny fanjakana ho ny fiarahamony pirenena raha ranom-pirenena mahafinaritra ny mpitondra ny fanesiny manome toerana ny pisolelaka hoy izafy mahova serge zaza atao sorona tsy kolotsaina malagasy ho ny mpitakasina alakamisy 13 aogositra 2024 faltafaraka amin'ny andreto mikilasy tovavy atao anatin'ny izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany vaovao ny fiarahamon'ny pirenena niteraka ayay teo anivon'ny alliance int ny fanapahan-kevitry ny HCC tamin'ny fanapahan-kevitra larana 2024 tsipika ohatraohatra telo momba ny fanovana ny satany mpitsara nasian'izy ireo resaka ny tsy fankatoavany HCC momba ny fandroany ireo mpitsara voeloka amin'ny kolikoly sy ny fanekeny fahafahan'ny mpitsara mitazona sy mampiasa fitaovam-piadinana tsy mila fahazon-dalana avy amin'ny fanjakana fa vita eny amin'ny ministera fotsiny ihany manimba ny ady amin'ny kolikoly zany no maneho ny farefona amin'ny tsy fanasaziana ka iantson'izy ireo ny tompony andraikitra maefa andray ny andraikitra raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny ihany maneho ny ayainy manoloana ny fanavaozana ny satany mpitsara ny vovonana aok'izay ny tsy maty manota nasian'izy ireo resaka manokana ny lalàna roa no diniany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay mety ampiena ny fiaombiaza ny ady amin'ny kolikoly ary amorona rafitra manokana ho an'ny mpitsara tsy nankatoavy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana tao anatin'ny fanavaozana ny satany mpitsara mantsy ny momba ny fandroahana ireo mpitsara voaeloko amin'ny kolikoly noho ny fifandraisany amin'ny fahefana omena lalam-panorenana ny filan-kevim-pianjakana amin'ny sanany mpitsara na ny CSM tsy tokony afara amin'ny fanafoanan'ilay fepetra zany fa tokony isy fanitsiana vaovao mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fanameloana raikitra noho ny kolikoly dia tsy mifanaraka amin'ny andraikitra mahampitsara ny mbola fitazomana ireo voahelika ao anatin'ny rafitry ny fitsarana dia mifanohitra amin'ny fepetra hentitra momba ny fahitsiana sy ny fahamendrena tokony hasehon'ny fitsarana mampitombo ny ayay ihany koa ny fankatoavany HCC ny fahafahan'ny mpitsara mitazona sy mampiasa fitaovam-piadiana tsy mila fahazon-dalana amin'ny fitondrana fa vita amin'ny fanaovana fanambarana amin'ny ministera fotsiny ihany tranga izay maneho tsy fitoviana eo anatrehany lalàna ny olo-pirenena rehetra amin'ny fahafahana manatanteraka izany ho ny fanamafisana ekenay fa ilaina tokoa ny fiarovana mpitsara kanefa io fitsipika manokana io dia miteraka ayay momba ny fanajana ny fitoviana eo anatrehany lalàna ilaina ny antoka amin'ny fanaraha-maso ny mangarahara ary ny fitantanana tompon'andraikitra amin'ny fanomezana lalina hitondra fitaovam-piadiana mba hiarovana ny zony rehetra marefo ny fitokisany vahoaka ny fahefa-pitsarana ankehitriny tokony ampitombo ny mangarahara sy ny fitantanana tompon'andraikitra ny fanavaozana ny satany mpitsara fa tsy amorona tombotsoa manokana ka mety ampitombo ny fahatsapana fa misy tsy maty manota ho ny vovonana ainta miantefany amin'ny tompon'andraikitra rehetra araka izany antson'izy ireo momba ny ady amin'ny kolikoly mametraka tsara ny fahefan'ny CSM amin'ny fanasaziana amin'ny tsy maintsy hitondra ny raharaha eo anetrehany avy hatrany rehefa misy ny fanameloana farany noho ny kolikoly amin'ny mampitsara iray faharoa hanamafisana ao amin'ny lalàna fa ny kolikoly dia eloka mitarika ny fandroahana tanteraka amin'ny mampitsara mba ho hita tokoa fa misy ny fahavononana tsy andefitra amin'ny kolikoly araka izay mifanaraka amin'ny fitsipiky ny lalam-panorenana ny manaraka momba ny fitandroana ny filaminana sy ny fitondrana fitaovam-piadiana amerina ny fampiarana ny lalàna mahazatra ampiarina amin'ny olo-pirenena rehetra momba ny fitazomana sy ny fitondrana fitaovam-piadiana ao amin'io satany mpitsara io zava-dehibe ny fiarovana ny mpitsara ka tokony iantohan'ny fanjakana amin'ny alalany rafitra ara-dalàna mafy orina fa tsy amin'ny fanomezana fahazoan-dalana manokana izay mifanohatra amin'ny fitsipika kapobeny mifehny fandriam-pahalemana fikambanana fiarahamon'ny pirenena maro mivondrona ao anatin'ny ent aok'izay ny tsy maty manota no nanao ety fanambarany ity androany nahitana ny avy amin'ny CCOC ny Alliance Voargasy ny KMF Knoe fanambeazany olo-pirenena ny Liberté 32 ny M6 Tatao ary ny Transparency International Initiative Madagascar sy ny sisa
Mahakasika ny politika sy ny fiainam-pirenena tsy zava-baovao ny tantara politika amin'ny malagasy ireo tranga hita amin'izao fotoana. Efa nisatra amin'ny ela ny fivadiana palitao tao anatin'ny rafitra politika sy ny fitondrana ny fandimby ary raha tsy mahay maka lesona amin'ny lasan'ny mpitondra amin'izao fotoana dia mety hampiverimberina ihany ny krizy ho ny faneho-kevitry Zafimahova Serge eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy rindran-tsary ny Bola Avatsara. Nalalaka kokoa ny fahalalana maneho hevitra ary nisy hatrany ny fifandraisana mivantana teo amin'ny filoham-pirenena sy ny vahoaka tamin'ny andron'ny filoha Zafy Albert. Nisy ihany koa anefa nitranga fifofona ny an'ny filohan'ny repoblika tamin'izany fotoana nambaran'ny Zafimahova Serge fa tsy voizao koa ny adikevitra ny État fédéral sy ny État unitaire ny fitondrana Ratsiraka Didier izay nanangana rafitra fédéral fa ny fomba nampiarany azy no antony nanimba endrika ny fédéralisme teo maso ny olom-pirenena ho iatrany ity mpandalo na raharam-pirenena ity. Tamin'izany fotoana izany koa nisy moa zany le nametrahana ny filoha Didier Ratsiraka zany tamin'izay fotoana izay nametraka an'le hoe gouvernorat fédéral fédéré dia nanangana izy gouvernorat fédéré nanao forcena dia nataony ampimamba Antananarivo tamin'izany fotoana izany nakatona ohatrany tamin'ny 2 any rehefa nisy danger politika zany teto amin'ny firenena dia namoaka foana zany ny hoe ametraka État fédéral ny filoha Didier Ratsiraka na tamin'ny 2017 io na tamin'ny 2020 ary nataony fairano foana tamin'arivo tanatin'izay fepitaona zay zany daholo zany le zavatra nisy hoe dia anisan'ny nanimba sary an'le hoe fédéralisme zay pratique politique anisy zay tamin'ny 2017 sy tamin'ny 2020. Anambarany fa fomba fanaovana politika manomevahana ireo pisolelaka ny manimba ny fitondrana ny fandimby teto amin'ny firenena ary tsy tiany mpitondra ireo manodidina azy ary amin'ny tenin'ny marina ho ihany ny fanazavana ireo pisolelaka tamin'ny fitondrana teo aloha ihany no mbola misolelaka amin'izao fotoana. Ny azadino fa tsy ny vahoaka ny nanongana ny président Zafy fa ny HCC ary tao anatin'ny HCC tamin'izany fotoana zany le cour constitutionnel ny filohan'ny HCC ankehitriny mpikambana tao mpikambana zay nitendreny professeur Zafy tsy piako zay ka anefa anisan'ny nanongana izy ka zany daholo zany ataontsika hoe efa zavatra niainana daholo zany ny zavatra hita androany tsisy zava-baovao ny zavatra hita androany hoe ny olona mamadiky zany efa niainana teto foana zany na ao anatin'ny rafim-panjakana ohatra ny haute cour constitutionnelle na aty amin'ny lafiny ataontsika hoe politika hoe hitatsika fa magaga mihitsy koa zany ny mpitondra samihafa koa tsy mahay maka lesona. Nambarany fa efa nisy hatramin'ny ela ny mpanamalika palitao tao anatin'ny rafim-panjakana sy rafitra politika noho izany tsy mahagaga raha mbola hita amin'izao fotoana izao ny endrika mitovitovy amin'ny zavantranga tamin'ny fitondrana teo aloha ho ihany Serge Zafimahova. Mpamadika manko mahay misolelaka ary tena expert ny fisolelafana mihitsiny le mpamadika dia matetika zany ireo mpamadika ireo mahafinaritra le mpitondra satria mahay manasoaso azy dia zay moa zany anisy le tsy mahay mamadika dia zay tsy mahay manasoaso aloha tsorony zany nenay dia marina ihany hoe any daholo zany nofipetraka le izy hoe ny olona ty Madagasikara ty magaga fa rehefa tonga amin'ny fitondrana mpitondra lakiray vetivety dia tiany le mpisolelaka miaraka aminy fa tsy le olona samy tenin'ny marina manahirana azy matetika ny olona miteniny marina fa le olona le mahay misolelaka le mahay miborosy kiraro tsy miborosy kiraro akory fa milelaka n'le kiraro reny ny tena tiany mpitondra zany eto amintsika eto ka tsy magaga raha hoe mitotona foana makany mirindrina zany ny firenetsika. Raha tsy nahay naka-lesona amin'ny tantarany mpitondra dia mety amerina hatrany ny fahadisoana izay nampiletika ny firenena ho hiatrany fanehoan-kevitra. Mampanay ny hoavin'ny firenena ankehitriny ho ny filohan'ny fivato androany manoloana ny fiazakazaky ny raharam-pirenena samy mandrirotra amin'izay mampety azy mivoana amin'izay fanjakana tiana hitantanana ny firenena ny ady hevitra fa tsy misy miresaka izay tena fototry ny olana eny fotony aka tokony hanomezan-danja ny fokon'olona tsy azo iodiverana manoloana io ny dinika politika andaminana miaraka sy katsahana vahaolana matotra ho an'ny tombontsoa sy ny hoavin'ny firenena ho hiatrany filohan'ny fivato eo amin'ny rindran-tsary ny Taiziniana.
samy mandrisitra amin'izay tia nitondrana azy ny firenena ankehitriny ho ny filohan'ny fiarahamon'ny pirenena fivato androany tsy azo itovirana manoloana io ny fiazakazana amin'ny dinika politika andaminana miaraka izay mahasoa ny firenena mahita mantsy ny fivato fa tahaka ny fitondrana voafidimbahoaka ny misy ankehitriny ka mitarika ao amin'izy firindrana maro atony dia lasa mitondra ohatra ny efa mpitondra olomboafidy izy zay zao ny fahitana azy zay miteraka olana zay zavatra zay satria misy zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny tokony izy nefa everina fa mahason'ny firenena tsy hoe tsy mety zay fa sy rôle n'le fitondrana tetezamita zany ary zay no mahatonga ny ady-hevitra hoe tokony hisy ny karazana hoe dialogue politika sy ny sisa tokony hazakazana zay fa etsy an-daniny aty amin'ny kolafo politika maro miady amin'izany ny ao anatin'ny fitondrana mandrivotra zay hitaritana ela arak'izay zao atao an'ilay fahefana tetezamita dia an'le mampifanolana anie dia lasa tsy hitasika ny tena marina eto fa tsy mahason'ny firenena zany fa atao amin'ny kitsipo le ady-hevitra hoe ahoana ny tena tombotsoa ambonin'ny firenena mivola makany amin'ny samy tombotsoany ady-hevitra ankehitriny fa tsy misy miresaka izay tena fototro ny olana iainany poniny ny fotony ho ny fanamafisana raha miresaka fanavaozana sy fanovana lojika ny tokony andravana ny antony metran'ny pirenena ho ny filohan'ny fivato satria tsy mitombona intsony maloana ny fiovava-kevitra ireo solombavam-bahoaka suite lojika n'le fanovana zany dia tokony horava ny antenimieram-pirenena ohatra fotsiny zao maro nisa tao lano tamin'ny alalan'ny mapara na mpiandany misy andeam-panda fa misy ipara sy ny sisa amin'izao nefa izy efa miandany amin'ny fanavaozana dia ahoana moa zany le vahoaka ny fidy azy zay tsy ny safidy an'izany zay ny tokony andravana anisan'ny atony ray fa atony maromaro ny tokony andravana ny ateny miera-pirenena zay zany dia efa tsy lojika raha hoe mbola eo ateny miera io ihany ny mbola isolotenany vahoaka amin'izao satria efa tsy mampiseho n'le hevitra zany vahoaka tsony tsy zay ny tsy nahalany azy ireo zany miaina anaty fahasahiranana lalana ankamaroany malagasy indrindra ny amin'ireo toerana lavitra andrina amin'izao fotoana izao kanefa tsy misy mijery ny ankamaroany fa variana amin'ny ady-hevitra mamarina akadiny firenena ny rehetra iankina ny fampadrosoana eny fotony ny fanomezan-danja ny fokony olona kanefa amboletra amin'ny fanendrena sy fokotany no hita ka tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy nanamafy ny ady-hevitra sy mba misy amin'ny ahoana le resty fokon'olona sy fokotany tia dia ny 7 ny olona amin'io ka hoe fidina ny mpitarika an'iny evony fokotany dia nefa mbola atao amboletra tendrena foana izy io inona ny dikan'izay lasa tapaka le mampitohy an'le vahoaka sy le mpitondra amin'izay zay zavatra kely zay fotsiny dia efa tsy fankazahoana maika moa fa amin'ny atony afaka zay zany manao asoavo foana misika mpisehitra ny raharam-pirenena ataovy matotra ny ady-hevitra fa ohatra ny tady hivarina akady le firenentsika raha izao fandeha ny raharaha zao maneho ny aiainy amin'ny hoavin'ny firenena manoloana ny zava-misy ankehitriny ny filohan'ny fiarahamon'ny pirenena fivato ka miantso fandraisana andraikitra sy fivondrona ny olo-pirenena rehetra ho amin'ny fanapahan-kevitra matotra hikatsahana ny tombotsoa sy ny hoavin'ny firenena mitoky hatrany ihany koa ny asa tanterahany fiarahamon'ny pirenena eny fotony alak'izay fanametrahany lalana azy ho ny fanamafisana eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany efa nisy fotoanandoha maro teto Madagasikara saingy tsy nasakana ny fiverimberena ny krizy politika nambara ny antoko maheva fa mila manatanteraka fotoanandoha mitokana ireo antoko politika rehetra eto amin'ny firenena anapahana ny satam-pifesy ny etika tokony anana ny mpanao politika satria ny mpanao politika no namotika ny firenena nandritra ny fitondrana ny fandimbinaritra isan-karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antiprim-baovao tsy misy maharatsy ny fanatanterahana ny fokoanandohan'ny pirenena saingy mbola misy dingana tokony arahana meloa ho ny antoko Madagasikara endrika havanona na ny maheva politika noresahana amin'ny fokoanandoha ka ireo mpanao politika no andray anjara amin'izany ny sehatra politika eto amin'ny firenena nefa mbola mifamaofao noho izany tokony halamina aloha ireo disadisa politika vao miroso amin'ny fokoanandohan'ny pirenena hoy raha ary manana mamy filohan'ny antoko maheva raha na no hevitra io nge tsy misy valaka tamin'ny 2010 nanaovana ny resaka constitution io lalam-panorenana tamin'ny 2010 tsy mivahoaka malagasy nandany amin'ny tompoko dia inona indray ny concertation atao eto tady dio firy ny concertation nationale natao teto amin'ny tany sy ny firenena firy ny resaka référendum natao teto firy ny resaka élection
natao teto na présidentielle io na sénatorial io na resaka parlement io na resaka bentanana io mitondra vahaolana ave mitondra vahaolana ave ary nampandrosan'ny Madagasikara ave nampandrosan'le vahoakan'ny Madagasikara ave mampametram-pantaniana za efa maro izy ireo fikônandosy fifampidiniana politika natao teto amin'ny firenena saingy tsy nahava olana maharitra zany fa mbola miverimberina ny krizy no mafisiny ihany koa fa tsy voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrenana ny andraikitry ny FFKM amin'ny fandraisana anjara amin'ny famahana ny olana eto amin'ny firenena io rafitra io izay matetika ampiasaina ho fitaovana politika iza ny tompona andraikitra nandray fanapahan-kevitra fa ataony concertation nationale dia ny FFKM no mandrindra sy mandamina izany ao amin'ny lalam-panorenana ve misy mihitsy andalana rijateny mametraka fa raha misy olana eto dia ny FFKM no mandray andraikitra sao dia mba distoerana ihany koa ny tompoky ny FFKM raha politique ty fa tsy raha mponona ivelan'ny FFKM ane misy finoana be da be misy koa ny olona tsy mino nambarany antoko maheva afa tokony hojerena manokana ny etika politika eto amin'ny firenena mbola hita mantsy ny valifaty politika ny fivadiana palitao ary ny fisolelahana akalasa mibana ny fitadiavana tombontsoa manokana ho an'ireo mpanao politika ny mpanao politika rehetra zay matsapa fa tena mpanao politika voasoratra ara-dalàna any amin'ny ministèren'ny atany dia mikaondoha mametraka tsara an'izany atao hoe éthique politique sy ny fomba fijery amin'ny tontolo politika amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara mampalahelo mihitsy ny ane ilay président ny antoko politika anankiray rehefa tratra n'ilay fanonganana ohatran'izao fa dia ohatran'ny lamba miasa izy fa izy andray no alehany sasany lasa miazakazaka ry indray mandadilady atsy misafosafo atsy misolelaka atsy satria ilay arena nangonona tsy tiana indray hovery no ireo anton'ireo dia tokony hanatanteraka fikônandoha manokana ny mpanao politika sy ny antoko politika rehetra amaritana mazava ireo fitsipika sy ny etika tokony fe ny fanaovana politika eto Madagasikara araka ny namehezany azy ny toekarena maneho hevitra ankehitriny ny mpay toekarena manoloana ny fampiakarana ny tanjanam-bola ny banky foibe orombiny 10.5 isanjato tsy mifanaraka ny fanapahan-kevitry ny banky foibe sy ny politika apetraky ny fanjakana amin'ny fananganany ny toekarena tamin'ny fanapahan-kevitra ny ampiakarany tanjana-bola fototra na ny taux directeur orombiny 10.5 isanjato izy ireo tsy tokony tsabana amin'ny fanapahana raisy ny banky foibe raha ny sata amin'ny fe azy saingy tokony hojerena kosa ny amin'ny fanaraka ny asan'ny rotonto ho an'ny tombotsoa iombonana raha ny fahitany mpay toekarena azy mantsy saika ireo bakim-barotra no mahazo tompony afamizaka ny voka-dratsy kosa ny orinasa sy ny mpiasa madinika ka izy fetraikany goavana amin'ny famokarana sy ny fampiasam-bola eto antoerana fanadiadiana eo amin'ny sariny tahiriny ena nanapa-kevitra ny ampiakatra ny taux directeur orombiny 10.5 isanjato ny banky foibe ny Madagasikara raha toka orombiny 10 isanjato zany teo aloha ny zava-misy eo amin'ny sehatry ny toekarena sy ny vokatry ny tranga geopolitika iraisampirenena amin'izao no mamaritra izany no ny fahatsapana ny fiakara ny tany sotro-bidim-piainana ka ahafahana mifehy izany ho 10 isanjato raha ny fanazavana ny tany fiakarany vidim-piainana izay tafakatra 9.1 isanjato tamin'ny volana jona 2024 raha toka mbola 9.8 isanjato zany tamin'ny farany volana martsa lasa teo singa sy fototra maro anefa no mamaritra ny fiakarany vidim-piainana fa tsy voafetra fotsiny amin'ny fampiasany vola mihodina eo amin'ny toekarena ho ny mpay toekarena nanazava misy tsy fifanarana manoloana ny fanapahan-kevitry ny banky foibe sy ny politika apetraky ny fanjakana raha iroso amin'ny fanangana ny toekarena ho ny fanamafisana matetika zany me tsara foana ny ariary dia midina ny taux d'inflation isan-taona fa tamin'ity ny tsara teo amin'ny 7 isanjato teo ny dollary dia teo amin'ny 9 isanjato teo ny euro nefa ny olana tao anatin'le janvier sy juin 2026 zany nefa ny problème l'inflation niakatra teo amin'ny 9 isanjato teo izy dia zao izy lasa 9.9 isanjato dia eo ny eritreretan'ny banque centrale ampiakarana an'le taux nefa le fototra le fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika tsy any amin'ny resaka hoe betsaka loatra ny
vola miodiny eo amin'ny toe-karena fa ny antsika ny inflation dia miankina betsaka amin'ny inflation importé ny filazana azy zany hoe tsika manafatra zavatra avy any ivelany manafatra PPN indrindraindrindra dia miakatra ny vidiny any ivelany dia misy fiantraikany aty amintsika ny resaka carburant koa miakatra ny vidiny any ivelany dia misy fiantraikany aty amintsika misy koa ny hoe inflation eto atoerana ihany hoe mbola ambany be ny tolotra ambany be ny production dia miakatra ho azy ny vidiny entana. Amin'ny lafiny teoria ampidina ny tany sondrom-bidi-piainana ny fiakarany ny tahan-janabola saingy isy fiantraikany goavana amin'ny famokarana izany ho ny fanamafisana. Raha ny fahitany ny paitoakarena azy mantsy saika ireo bakim-barotra no mahazo tombony amin'izany fa mizaka ny voka-dratsiny kosa ny orinasa sy ny mpiasa madinika ka isy fiantraikany goavana amin'ny famokarana sy ny fampiasam-bola eto an-toerana izay efa marefo. Ny fampiakarana taux directeur mampidina ny inflation foana izy ara teoria fa ny eto amintsika izy zay vao maika areo anenan'le famokarana satria ny tsika efa sarotra ny mahazo famatsiam-bola amina banky dia mbola hiakatra koa le taux d'intérêt dia lasa na ny famokarana nefa ny famokarana no hitako hoe vahaolana anankiray amin'ny fiakarany vidim-piainana eto amintsika satria tsy ampy ny vokatra eto amintsika dia rehefa tsy ampy ny tolotra miakatra ho azy ny vidiny entana dia raha mamokatra vary be dia be zao tsika atosika izany ny fambolem-bary ohatra dia tsy manafatra vary any ivelany tsika dia midina ho azy any vidim-bary izay zao anankiray fa lafa miakatra le taux directeur dia mety hisy risque any amin'ny resaka famokarana sy ny investissement. Malo teny amin'ny fanapa-kevitra raisiny ka tsy tokony ho tsabahana amin'izany ny banky foibe amin'ny fananany sata manokana saingy mila jerena kosa ny ampifanarana ny zavamisy amin'ny marafitra iray eo anivon'ny fanjakana azy ho ny fanamafisana. Anjara manany statut maleo tenany aloha zany ny banque centrale tsy tokony hoe tsabahan'ny mefy loatra izy nefa ao anaty statut amin'ny banque centrale au service ny fanjakana ny banque centrale dia tokony hoe jerena daholo zany zay zavatra rehetrarehetra zay hoe aiza no ampifanaraka an'le politika mpanjakana amin'le aiza no ampifanaraka an'le taux d'intérêt na le politique monétaire ataontsika amin'le politika fipetraka ny fanjakana. Araka izany mila mifanaraka ny rotonta manoloana ny zavamisy satria tanjona apetraka ary idovizana ny fanangan'ny toe-karena eto amin'ny firenena. Fa dingana lehibe izay no vita tamin'ny fanafarana solika avy any ivelany dingana satria firy-taona izay tsy nisy nasanana hoe izany fitondrana teo aloha ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika. Ity no eritreretina ho vahaolana hoentina manafitra ny JIRAMA satria misy elanelana 100 na 700 ariary isaky ny litatra araka ny fiovavan'ny vidiny sy ny sandam-bola raha ny fanazavana. Narcisy Karazafy, mbola avatsara. Tonga tao Tomasina alina ny finoan'ny fanavaozana kolonely Rendrenirina Mikael nijery ny fahatongavan'ny sambo Sonda 1 izay nitondra solika 7 tapitrisa litatra ampiasain'ny JIRAMA no tsy ahiviny tamin'izany ny lanjan'ny fiara-miasa amin'ireo firenena afrikana indrindra i Nigeria izay niara-niasa tamin'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny famatsiana solika dingana lehibe izao fifanankalozan'izao satria mampiseho fa afaka mifampitsinjo sy mifampizaratra kefa ny firenena afrikana ho ny filohan'ny fanavaozana. Firenena afrikana rehefa mahay miara-miasa dia ohatr'izao ny vokany. Ity zao fiarahantsika miara-miasa amin'ny firenena nigeriana. Izay dia nataoko izy io volana ray volana no volana lasa teo izay niaonako tamin'ny Andriamatoa Tinubu filohan'ny Nigeria. Toy n'iny zao fahatongavana zao ny manamarika fa ilaina ny fiara-miasa entre na firenena afrikana sy firenena fanaraha-maso ny fitsinjarana azy angamba zay any JIRAMA no mamaly an'izay satria izay koa mbola tehantsika malagasy eny dingana lehibe ty vita ty nanafatra solika avy any ivelany dingana lehibe io satria 5 taona angamba zay tsisy nasananao an'izay angamba ny fitondrana teo tany antona amin'ny namantsika fa teo aloha zay tsy manao hoe ratsy le namana teo aloha fa ity no eritreretina mba hoentina navotana ny JIRAMA.
mikasika ny famatsiana herinaratra kosa nanamafy ny filohan'ny fanavaozana fa mbola andraikitry ny jirama ny miantoka ny fahamarina toeran'ny famatsiana sy ny fitantanana ny solika nambarany afa mety izy fiovaova ny vidin'ny litatra arakaraka ny tsena iraisampirenena sy ny sandany ariary ka ilaina fitandremana amin'ny fitantanana ny tahiry no tsindriny afa tsy tokony ho lasa enta-mavesatra ho an'ny orinasa ny tahiry tsolika afa tokony hanampy amin'ny famahana ny olany famatsiana herinaratra hatrany amin'ny zato zato ariary arakaraky ny fivoavan'ny arakaraky ny ihany fa misy hatrany amin'ny zato hatramin'ny ariary nelany isaky ny litra dia mitoboka makany amin'ny jiramatsika zany rehefa vita tsisy ninona rehefa milamina tsara dia mitoboka makany amin'ny jiramatsika hoe ahoana indray a nisy revany an'io satria io a farafahakely ny enim-bolana tsy tokony jirama io farafahakely ny enim-bolana anatin'ny enim-bolana zany tsy tokony hanana olana carburant mihitsy a ny jirama eo tsika mitoboka amin'ny jirama indray ahoana indray nisy revany an'io mitombo ve mialatra carburant sa hiena an'indray zany tsika mitoboka nambaran'ny filohan'ny fanavaozana afa tsy ny fifanomezan-tsiny no hamahana ny olany jirama fa ny fanarenana sy ny fanatsarana ny fitantanana mba azahoany vahoaka malagasy famatsiana herinaratra azo antoka Vavao ny tranga mpiaramonina Sesilany tranga famonoana zaza sy tanora arambara fa atao sorona. Nambara ny mpitankasina iray naneho hevitra fa tsy kolotsaina malagasy ny famonon'olona. Eo amin'ny fomba malagasy dia biby tsy misy kilema no tokony atao sorona toy ny omby, ondry na akoho. Ny fiaramonina malagasy mihitsy no efa potiky ny fitadiavam-bola. Antony mahatonga izao tranga izao kosa ny mpandinika fiaramonina fanadihadiana nataony Narcisse Karazafy sy mbola havatsara. Zazalahy kely iray volana hita faty tao Ambatomotety, Fokotany Antanety-be, distrikan'ny Faratsio, tamin'ny 3 Jolay 2024, fantatra tao anatin'ny fanadihadiana fa nandeha tany amin'ny mpitsady bonety-parazana na mpimasy ilay reny ka nataony sorona ilay zaza. Ny aiky ny famonoana ilay zaza reny tao aorian'ny fanadihadiana niaraka tamin'ny mpitsady bonety-parazana iray. Ny renin'ny zaza ihany no nahavanona ny famonoana. Ary tsy vitany hoe voapirofo fa nanaiky izany ihany koa ilay reniny fa izy no namono ny zaza. Rehefa nisy ny fifampiresahana sy fiaonana matetika ary serasera tamina olona atao hoe mpanao fomba fitaizana amin'ny fanafody gasy na tsorona amin'ny fiteny angambany hoe mpimasy sy ny piraitsy-kombakomba aminy. Ny zavatra fantatra moa zany dia misy ny fifandraisana lalina mihitsy eo amin'ilay renim-pianakaviana sy ilay olona zay atsona teny hoe mpimasy angamba mpanao fanafody gasy zay lazaina fa manampy azy mitsabo manampy amin'ny lafiny rehetra dia io no nahatonga ny ray ramatoa rehefa nisy io serasera io dia nitarika ny saina nitatra ny saina any amin'ny famonoana ny zaza. Tsy kolotsaina malagasy ny fanaovana sorona olombelona satria ny olombelona dia mananjina ny tany sy laozanadala ary misy ireo mpandala ny fomba malagasy sy mpitankasina tena mitana ny fomba malagasy ka tsy mamono asina ny tandrazana amin'ny alalan'ny fanaovana sorona olona. Tsy azo ekena hoy ny fanazavany maître feno ny fanaovana sorona olona ary tokony ho fahaiziny lalàna izay mpitankasina mampirisika olona anao izany. Tsy kolotsaina malagasy tompoko lasy tompoko vavy ny fanaovana sorona olombelona satria ny olombelona dia mananjiny, manany ny asiny ary manany maizy azy manokana. Nataon'Andriamanitra ndrenanahary ny olombelona iray araka ny fitiavana izay ny fameno tao anatin'ny lasiny vavy ka ny olombelona dia nateraky ny fitiavana ka tsy misy olona afaka hamono fitiavana. Ary raha hoan'ny sorona olombelona ihany koa no resahana dia hoy foana manambara sy milaza hoe adala ny olona mamono olombelona tsy mba fihinana sy ny mamorika olombelona tsy mba fihinana. Ary tsy fanao sorona ny olombelona fa raha misy olona ka manao sorona olombelona dia fanahinina izany zavatra zany ary azo raisina mihitsy hoe vonin'olona feno eritreritra satria raha ny kolotsaina malagasy fahinany no resahana sy ho velabelarina ao anatin'ny tantara dia tsy misy mihitsy hoe sorona olombelona teto amin'ity tany ity fa hoeverina ho tafady
antana nyty antana fady anyty tany ty a no anaovana sorona olombelona. mafy loatra ny fitiavan-tena sy nerin'ny vola ary lasa mirefarefa ny fomba hitadiavana ny vola amin'ny alalan'ny famonoana sy fanaovana sorona olona mitady ho voavidy vola ny ain'olombelona. Noho izany mila fifoazam-panahy sy saina ny vahoaka malagasy manoloana izo tranga famonon'olona sesilan'izao ho kosa ny mpandinika fiarahamonina. Zany lasa hoe na le fomba hitadiavana vola lasa mirefarefa ao anaty feny habibina zay zany izy tena hoe habibina hoe ahoana moa no mason'olona no ho alainao mba hahazaonao hery fahefana azahoana vola dia sy hitanao zany nge toetsaina biby iny zany toetsaina zany na ohatra hoe sanatry hoe tsisy an'izany fa ho hitana hanakorontanana fotsiny dia zany zavatra rehetrarehetra zany ny tena tiako tena mihitsy hoe le tsika lasa tena hoe ny fanjakany vola dia lasa azo fidiana na ny feo fieritreretantsika na ny fiarahamonina na ny fahamarinana azo lasa fidiana daholo zany na ny ain'olombelona sika zany dia zany tena zava-doza be ntsika lasa fidiana daholo dao dia lasa hoe hifamonontsika dia zany zavatra mila hoe mila fifoazam-panahy sy le olona zay ve fifoazan-tsaina fieritreretan-tsaina hoe za ianao zay mananatry hoe manana zany toetsaina zany fa maninona anao tonga amin'izany toetsaina zany dia le fifampitariana ho amin'izany koa zany amin'izao fotoana mazava hoe aty misy tsena aty mibizina aty mivola dia mirohatra makany daolonay koa dia zavatra mamoafady ane zany. Ho an'ity tranga tao faratsy io ity olona telo ilay mpimasy ny ren'ilay zaza ary ramatoa iray avany ireny mpianakaviana izay nampifandray tamin'ilay mpimasy no nahiditra ponjavonjo maika rehefa avy niakatra fampanoavana. Vaovao ny sosialy entitra ny onivy ny fiadidin'ny tanàna Bemasoandro a distrika Anatsimondrano amin'ny fampiaran-dalàna andrindrana ny fiarahamonina sy iantoana ny fifanajana eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoam-pialatsasatra mabetsaka ny fety aman-danonana samihafa izao. Misy ny lalàna mifehy ny fandefasana mozika be amin'ny alina ka ampiaran'izy ireo ny didina avoakan'ny distrika sy ny prefektura ny amin'nisy fafana mandefa izany aoriny ny amin'ny 6 ora alina. Tsy azo atao ihany koa ny manakandalana amin'ny arabe izay miteraka fitohanana ny fifamoivoizana. Fanadiadina. Navily amin'ireo lalankely anatina tanàna ny fety amin'ny arabe toy ny fanaovana dia amin'ny didipotra fa tsy azo atao intsony ny manakana lalana manomboka eny Ampasika hatrany Ambohidrapeto ho ny teo anivon'ny kominy Bemasoandro. Zava-dehibe ny fifanajana mba hiantohana ny firindran'ny fiarahamonina indrindra mpirindra ny fifamoivoizana. Manatanteraka ny voalazan'ny distrika amin'ny fampiarana ny kominy amin'izao fotoana izao. Tsy azo atao intsony zany no mandeha amin'ny lalambe. Le lalambe resahana eto moa zany dia ny RIP 13 zany hoe miala eo Ampasika hatrany Ambohidrapeto iny zany natao hoe RIP 13 dia izay lalana izay nefany misy lalana madinika ihany koa eny antsefatsefany any any angamba no amezana fahafapo andreo le mpanao lanonana mpanao famadihana moa zany sy ny mpanao didipotra dia nomena azy zany izay lalana kely zay mba ahafahany manatanteraka ny lanonana zay tokony. Ankoatra io, tokony farana amin'ny 6 ora alina ihany koa ny fety aman-danonana samihafa toy ny famadihana sy ny didipotra eny amin'ny tokantrano sy ny fiarahamonina ho ny fanamafisana. Mivadika fanakorontanana ny mozika be rehefa tsy voafehy. Misy lalàna mifehy izany ka hirosona ny fampiarana azy. Tsy maintsy manao fangatana eny amin'ny fokotanana ny komina ny fianakaviana iray rehefa hanao fety. Iny zany no tena anisany manakotabo an'le fiarahamonina le lanonana nataon'le fianakaviana anankiray eo tanàna satria indraindray mahatra any amin'ny 2 maraina mbola mandeha foana ny zava-maneno dia ny fanentanana ny tompona raramo amin'ireny dia ny hoe rehefa mandeha ny zava-maneno zay raha mahita fa tena za tsy teny hoe au fond zany volume fa tena mitabataba tokoa dia ny toromarika omena andreo fianakaviandreo rehefa tonga ny amin'ny 6 alina dia mampiditra ny zava-maneno any tokantrano mba tsy hanakotabana ny fiarahamonina. Andraisana fepetra ary misy ny sazy miatra amin'ireo izay minia mandika lalàna ho ny fanamafisana. Didina avoakan'ny distrika izy io dia zany didy zany mila tanterahana ka zay tsy manatanteraka an'izany didy zany zany dia raha mahita fa tsy maintsy hiarany sazy fa tsy dia hoe sazy be manahoana ihany koa moa izy fa
misy sazy tsy maintsy ampiarina foana ao anatiny araka ny didina avoaka ny prefektora ny herinandro lasa teo tsy maintsy mikatona ny bary na ny toeram-pisotroana rehetra eto amin'ny Tananarivo manomboka amin'ny 7 alina tafiditra anatin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ity fepetra noraisina ity. Lafimbavao afa tanteraka olona manodidina ny 250 no nitoriny rasazy iray niasa tao amin'ny CSB Angodogodona distrika Nosvarika faritra Vatovavy asaingy efa nafindra toeram-piasana ity rasazy ity amin'izao fotoana izao. Voalaza fa saika hanao fitsaram-bahoaka azy no antony fitoriana ranambara-ny Rovotory izay tanora mbola mpianatra avokoa ny ankamaroany izy ireo. Malonjany dia miantso ny filohan'ny fanavaozana izy ireo hijery akaiky ny zava-misy tonga tao mananjary ihany koa ireo mponina ireo nanantona ny tompon'andraikitra eo an-toerana nitondra ny fitarainany fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Anise Francisco. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana izay mampijaly sy mampikakaiky ny mponina ao Angodogodona distrika Nosvarika faritra Vatovavy dia miatrika olana amin'ny lafin'ny fitsarana ihany koa ny mponina sasany ao an-toerana. Manodidina ny 250 ireo olona voakasiky ny fitoriana ka tanora sy mpianatra ny ankamaroany. Araka ny fanazavan'izy ireo, rasazy iray izay efa niasa tao amin'ny CSB Angodogodona teo aloha no nametraka ny fitoriana. Efa nafindra toeram-piasana any amin'ny toerana hafa nefa ity rasazy ity amin'izao fotoana izao. Malonjany mitaky ny jerena mpamarinana ny rara sy ny zava-misy rehetra ireo mponina voakasika ary miantso ny tompon'andraikitra mahefa mba handray andraikitra amin'ny famahana ny disadisa ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna sy ny filaminam-bahoaka. Avy nagakorontana le teto ia nefa dia izy nagakorontana ndraika nanjary nitory tanora ny ankamaroan'olona agny mananjary agny dia lasa agny ny ankamaroany tanora eto niangatania dia mba ijerenareo fitondram-panjakana fanavaozana fa mafy manjoane aroa fokon'olona nane niangatany zay efapolo drampolo mianaka tay e tonga reny 4 août amina 20 zay tany mbola mitorindra viavy mi tonga reny fahatelo ary ny abanesy tamenakaby toriny tany koa dia izao dilagny daholo matanjaka rehetrarehetra ka noho izany dia miangavy ianareo fitondram-panjakana mahefa fanavaozana mba izay le kaiky zavatra babony atao. Tonga tao mananjary ireo mponina ireo ary nanantona ny lehibe ny faritra Vatovavy nitondra ny fitarainany sy nangataka ny jerena akaiky ny zava-misy. Miantso ny fitondram-panjakana fohy be ihany koa izy ireo mba hijery akaiky ity raharaha ity sy handray ny fepetra mifanaraka amin'ny lalàna. Na dia nandritra ny fotoana tondrano teo aho dia le fanenjehana amin'ny vahoaka nangodongodo manoloana an'izay a dia efa leo izahay ary tegna tsy te hierika aminazy misy aza fa raha ny zava-misy natony taminay tao a dia mingavy izahay mba sy hameregnana anazy agny misony satria tegna maharary ny fonay ary ny fameregnana anazy agny a dia tegna manahirana ny segnanay mieritreritra anazy ka dia mingavy ianareo mba sy hameregnana azy agny misony. Faharoa dia eto izahay mbola sisy nahita ny mananjary ity ny ankamaroanay reto amin'ny olona torina ary tegna sarotra aminay fetrehanana zany resaka fitoriana lava zay atrehanay zany ka dia manao ansoavo aminareo mpitondram-panjakana izahay mba zareo akaiky mahakasika ny oraviavy io ary matoky ianareo izahay mba hanafoana io fitoriananay rehetra ao amin'ny commune Angodogodona fitoriana lava zay izy asoa ary zavatra sy ataonay koa. Ratsaiviny efa tany amin'ny taona 2024 no nanomboka ny disadisa teo amin'ny mponina tao Angodogodona sy ity rasazy niasa tao amin'ny CSB tao an-toerana ity. Ny fangatany mponina ny anesorana azy amin'ny toerana no isan'ny fototry ny fifandirana teo amin'ny rotonda. Araka ny fanazavan'ireo mponina efa nafindra toerana na afektehany amin'ny toeram-piasana hafa ilay rasazy amin'izao fotoana izao. Voalaza fa ny 10 janoary lasa teo anefa dia niverina tao Angodogodona izy kanefa vao niditra ny vavadiny hopitaly dia nosakana ny mpitandro ny filaminana. Nilaza ireo mponina fa niezaka niaro ireo marary tao amin'ny hopitaly sy ilay dokotera ny solotoeran'ilay rasazy ireo. Niteraka fifanjevony zany ary io trango io no voalaza fa niavian'ny fiampangana momba ny fikasana no fitsaram-bahoaka. Maresaka avy any ivelany loza mitatao any tontolo iainana an-dranomasina no mety hitranga omanina amin'izao fotoana izao no ny fahasimbany sambo tatitra solika iray tafahitsoka izay fantatra fa mitete ka miparitaka amin'ny ranomasina manodidina. Manana sarotra ny ezaka ifehezana ny fiparitany solika ny toetrandro entin'ny rivotra ka mety hampitohy ireo faritra arovana raha ny vaovao fanampanazavana.
tafahitsiko amin'ny molotsiraka omanina ny sambo rosianina mpitatitra solika iray izay mitete noho ny tsy fahatomombanana mety andoto molotsiraka amin'irefy hatramin'ny 40 kilometatra amin'io faritro ny fiparitany solika ary mety hitatra amin'ny torapasika amin'irefy folika hatramin'ny 20 kilometatra any amin'ny tapany atsimony nosy masira ankoatr'izany hisy fiantraikany amin'ny torapasika sasany ao amin'ny faritra rasy Madagaska ihany koa ny fahalotona nateraky ny solika manasarotra ny ezaka hifezana ny fiparitany ny fitrohan'ny rivotra mahery avy any amin'ny ranomasimbe indianina na mousson ka mety ampidozany tontolo iainana indrindra fa ireo faritra rovana hoy ny sambandrara misanany tontolo iainana nampirisika ny mpandrony sy ny vahoaka ny tompony andraikitra mba ho mailo hatrany manoloana izao loza izao amaranana ny fampahalalam-baovao ny tranga hafakely ny nosy volomparasy sy ny biby penisnake ireo no atolotra anao anio harawary any amin'ny faritra Sina atsimo andrefany Korea Atsimo no misy any Banwol sy Bakji izay nosy kely roa volomparasy fantatra amin'ny anarana hoe Purple Island tetikasany aranom-ponina sy ny tompony andraikitra tao an-toerana tamin'ny taona 2014 no nandokoana volomparasy ny fotodrafitrasa rehetra nambolena voninkazo volomparasy koa ny manodidina nomezana endrika vaovao ny nosy ho fampiroboroboana ny fizahantany sy ny toe-karena noho ny fahanterana sy ny fihenam-ponina anisan'ny tena mampiavaka azy ny tetezana Purple Brides mirefy 2.7 metatra izay mampifandray azy amin'ny dury ao anjoa ka ahafahan'ny olona mandeha an-tongotra dia ho anelanelan'ny taona 2014 sy 2014 dia nahatratra 2 hetsy teo ny mpizahatany tonga tao Purple Island taorian'izay dia voafidy ho isan'ireo 44 best tourist village maneran-tany no tendreny World Tourism Organization ity nosy ity izay antsoina ankehitriny hoe UN Tourism biby iray hafahafa eto an-tany antsoina amin'ny anarana siantifika hoe Atretoshoana eselti ny penis snake ny vatany nofo sy miketrona ary ny lohany malalaka no mahatonga izany anarana izany mifanohitra amin'ny endriny ivelana tsy biby lava na kankana izy io fa fianakaviana lavitra ny saona sy ny salamandra manana hazon-damosina sy tongotra efatra lehibe indrindra ity biby ity ary fantatra fa tsy manana avokavoka mihitsy izany hoe amin'ny alalan'ny hodiny manontolo no iainany sy itsoany rivotra any anaty rano mafana sy mikoriana aingana toy ny renirano izy ity no mipetraka izay hita manokana ao amin'ny faritra Amazon any Brésil tapitra ny fampahalalam-baovao tonkilasy tombavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafy indray